Ny vehivavy eo anivon'izay VMSA zay moa dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa mahakasika indrindra ny fifidianana be ny tanàna no tanterahana teto Antananarivo renivohitra. Izy ireo moa dia nanambara fa zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny vehivavy ho an'ny teto Antananarivo. Afaka 20 ora dia ho fantatra ny be ny tanàna vaovao hitantanana Antananarivo. Ny fitantanana Antananarivo izay azo antoka fa ho raisin'ny vehivavy manomboka amin'ity taona 2024 ity. Ny vondron'ny vehivavy ao anatin'ny VMSA dia efa naneho fiarabana ny be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ary miantso ny be ny tanàna vaovao hitondra fivoarana ho an'ny tanàna Antananarivo ary hanaja ny tokony homena tamin'ny vahoaka. Raba koa ireo vehivavy izay nanana fahasahiana nirotsaka teo anivony izany sehatra ngezaka izany ary tena mampisosa manefana moa raha ohatsika raha trany filoham-pirenena misorana fa vehivavy izay latsaka tena amin'ny filoham-pirenena everiko hoe efa zava-dehibe izay fahavonona sy fahasahiana izay fa dia manomboka moa tsika reny fa dia zava-dehibe tohizana le ezaka mba ho fantatry lehilahy ireo ihany hoe tsika vehivavy eny tsy afaka misaraka vehivavy mihitsy ny lehilahy raha tiana handroso marina ny firenentsika ity satria manana ny talentany menazy vehivavy dia raha koa manana izay natao mpitondra kanefa raha tsy hoe mpanolotsaina everiko mandriga ihany ny fikambanana izay zany ihany miara-miasa amin'ny fikambanana rehetra izay mitovy targetra aminay hoe mba hisy zany fampitomino zany mba hisy ny fifanakarosan-kevitra hisy ny fahampihenona dia hisy ilay fanajana ilay tokony mena satria betsaka ny fampanantenana natao atsika fa izay VMSA zany dia tsy hoe imomonina na hitabataba fa hitondra ny anjara birikinay zahay amin'izay sehatra hoe fampanantenana natao tamin'ny efa zay. Tsy hijanona amin'ny lafin'ny politika fa hijery ihany koa ny sosialim-bahoaka ny VMSA. Ny vondron'ny vehivavy ao anatin'ity VMSA ity dia nilaza fa natotosa hetsika ara-sosialy izy ireo. Entina ampivoarana ny fiarian'ny mponina anome fanofanana ny tanora sy ny vehivavy amin'ny sehatra samihafa ny vondron'ny vehivavy eo anivon'ny VMSA. Ao anatin'izany ny fampianarana informatika, ny zaitra. Ankoatra izay dia ampianatra ihany koa hamaky teny sy manoratra izy ireo ary hitondra fanohanana ny ray aman-dreny sahirana entina namahivanana izany. Izay vehivavy ato VMSA dia manana soratra mazava tsara. Io zany aloha ataoko hoe fampianarana mba hahatonga ny zanatsika mba olom-pirenena avanina. Resaka tsika ny éducation citoyenne teo ilaina dia ilaina izay éducation fampianarana olom-pirenena izay mba ahafantarantsika zany hoe ny zoako ny safidiko dia tsy hamidiko fa omeko lanja ary izay fantatro fa olona afaka tsara hitondra ty firenentsika ity no tokony ho safidianantsika. Ny boriboritany eny eto Antananarivo renivohitra nanohanomboana ny asa sosialy tanterahan'ny vondron'ny vehivavy ao anatin'ny VMSA.